fa anjaran'ny faritra Menabe kosa no nampiatrano ny atrikasa fampiofanana sy ny fampafantarana momba ny fiahina ara-tsosialy sy ny fisotrondronono ireo tantsaha izay nokarakarain'ny KNAPS sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. Tombony lehibe no azon'ireo tantsaha tany anivon'izany faritra izany ary nafahan'izy ireo na fantatra ihany koa ny tontolon'ny asa sy ny zoan'ny mpiasa ity fampiofanana nokarakaraina ity. Malaza amin'ny Jono Andramasina ny faritra Melaky, mpanjondra teo ny akabaza mponina ny toerany, isan'izany ny mponina eto amin'ny Fokontany na Pasimandroro. Miasa adiny 13 isan'andro izy ireo, miainga amin'ny 3 maraina iendrika ary amin'ny 4 ora tolakandro vao mody, raha toa ka adiny 9 isan'andro ny andro mpiasa birao. Ireo mpiasa izay fehizin'ny satan'ny asa nefa dia efa manana fehina ara-tsosialy. Miasa mafy kosa ny tantsaha nefa tsy mba manana fisotrondronono, izay indrindra nahatonga ny KNAPS hanome fihahina ara-tsosialy ho an'ny rehetra ary anitatra ireo olona azo fihahina ara-tsosialy. Isan'ny azo tombotsoa amin'izany ny mpanjono. Tiako misotro ronono. Ny mpanjono aloha aso mihitsy ilay misotro ronono. Satria mpanjono taoko tsisy retiretiny io. Maty zao vo retiretiny mpanjono. Ka eo ne mba ilaina mba isy raha karaha zao mba isotro ronono manahaka fanjakana koa ne. Melony fanadihadiana fotony dia nisy ny atrikasa fampiofanana ireo teknisianina nanomezany Andriamatoa Didier Rasoanevy taleo nivon'ny KNAPS toromiarika ireo mpanao fanadihadiana ny amin'ny paikady atao amin'ny fanadihadiana izay mila vokatra marim-pototra. Ny alohan'ny atrikasa sy ny fidinana fotony dia nisy ny fitsidihana amin'ny fomba fanajana nataon'ny ekipan'ny KNAPS sy ny tranoben'ny tantsaha tamin'ireo manam-pahefana isa-tsokajiny aty an-toerana mba hahalalan'izy ireo ny fisian'ny tetikasa sy ny tanjona amin'izany ary ny fanadihadiana atao any an-tokantranon'ireo tantsaha. Ilaina ny fanentanana ireo tantsaha amin'ny fandraisana andraikitra. Zarina koa ilay tantsaha mba tsy hoe zatra toloram-potsiny koa. Hoe tonga dia hoe asina fisotronono dia tonga dia mena fotsiny nareo avy any amin'ny KNAPS dia mitongava rehefa zay atao amin'izao taona zay tsy mety zay fa zarina mihitsy ny tantsaha mba handray andraikitra, mba hanana avy ao aminy mihitsy le izy mety avy ao aminy sy ny asa avy ao aminy no hanampiana azy. Zay zany targetranay aty amin'ny faritra Melaka aty mba hahatonga tantsaha hanana an'izay fahaleovantena, zatra raha, zatra manampy ny tenany dia ampiny ny hafa. Malaza amin'ny Jono Andramasina ny mainty rano ka teto amin'ny Fokontany na Pasimandroro, tanàna mpanjono ny tantarana amin'ny fanadihadiana sady nalovana ihany koa ny fampiarana amin'ny fiofanana nandritra ny atrikasa izay notanterahana atao amin'ny efitrano fivoriana Kivoan'ny Ampela ao amin'ny renivohitra Melaky. Zay ihany koa tompoko lasitopoko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity takarivan'ny zoma ity isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mifamehy fotoana etsika ho amin'ny rapitso sabotsy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko.